Rehefa nanapa-kevitra anao filakevitra minisitra eto Toamasina. Ny tanjona voalohany indrindra dia ny hoe mijerevana ny olana isaky ny fotsiny ary nitondrana vahaolana ihany koa amin'izay asa tokony atao indrindra fa ireo zavatra mampikaikaiky ny vahoaka, fotodrafitrasa tokony hovitaina fa indrindra ireo fampandrosoana tokony ho apetraka eto Toamasina izany. Fantatra ary hita ary tsara ny olana mikasika ny assainissement eto amin'ny tampon-tanàna ny Toamasina, anisan'izany zany ny évacuation ny eaux usées. Satria moa ny zavatra fantatra dia betsaka loatra ny fanorenana tsy manaraka ny lalàna eto Toamasina. Voalohany zay, faharoa manarakarak'izay ihany koa ny évacuation ny eaux usées rehetrarehetra eto Toamasina dia tsy nisy mihitsy ny fanitarana na ny fanatsarana an'izany nandritra ny taona maro dia maro, nanaovana an'ireo lakan-drano maro, anisan'izany ny fanaovana ny tsenan'ny bazary kely ka hojerevantsika satria misy projet an'ny Padeva ao ny PIC, satria manana ny projet PIC 3 koa ny eto Toamasina. Anisan'ny zavatra tokony ataontsika eto Toamasina ihany koa zany dia iny dragage ny canal de Pangalana hatrany amin'ny canal nord. Hojerevantsika efa mandeha fa tsy maintsy atao ny anafanganana ny famitana ny voie rapide, ny sortie ny eo amin'ny port mandray ny route nationale numéro 2. Mazava ho azy fa anisan'ny hoe projet présidentiel natao ihany koa ny iny boulevard Ratsimilao miala eto amin'ny ty résidence ty moa zany dia mivoaka atao amin'ny hôpital be mandrapatonga mivoaka any amin'ny aéroport iny. Zany hoe io boulevard Ratsimilao io efa tamin'ny cyclone tany amin'ny 1996 tany raha didiso no nefanoetin'ny rano, ary zao izy dia natsaraitsika ny alehibiazitsika ary anova tanteraka ny endrika Toamasina ty ny fahavitany izany boulevard Ratsimilao zany. Hodiniany eto ihany koa ny daty zay anokavantsika any Miami fa ny olana dia ity isaky ny amboarina ny RN2 dia misy vity fa avy eo indray dia misy apahany hafa tonga dia simba, ary afaka volana nataona vitsy dia tonga dia simba ihany koa le toerana namboarana iny. Ny antony dia zao, ny entana tanterin'ireo mpitatra dia mihoatra lavitra noho ny poids autorisé. Monsieur le ministre ny Magagana nandritra ny taona maro tsy mandeha ny station de pesage eto amintsika. Ahoana ary tsika no gaga hoe ho simba ny lalana satria tsy mandeha ny station de pesage. Zany zavatra zany tsy maintsy tapahantsika eto Androany ny ampandehanana n'io station de pesage io ny fomba fametrahana ny fomba fiasa vaovao mba tsy apotika ny lalana, satria tsy hoe hanamboatra lalana fotsiny ny amaika atsika fa any amin'le aretana, satria raha ohatra ka misy marary dia ohatrany hoe pansement fotsiny no atao fa le aretana ao anatiny tsy ho sitrana mihitsy, ka zay le tsy mety fa tena jerevana mihitsy hoe ahoana ny tsaboana maharitra n'io ny tsisin'izay. Ary rehefa nandefa expert isika nijery an'io lalana manoloana ny etahan'ny lalana amin'izao amin'ny teny zao, dia ny expert dia niteny hoe tsy tokony mihoatra ny 25 tonnes ny entana hoentina ratsy essieux amin'io lalana amin'ny etahany amin'izao amin'ny teny zao io. Amin'izao amin'ny teny zao zany mihoatra ny 44 tonnes, ary misy camion ary mitondra hatrany amin'ny 60 tonnes mihitsy. Ka ahoana moa tsy asimba ny lalantsika. VDB moa ny bateau de croisière izay tonga eto Toamasina, ahoana moa mba ahafahany ny mponina eto Toamasina, ny mpanao asa tanana mba apiditra vola vahiny ao anatin'izany fahatongavana zany resaka mpitsika zany na hoe ny reo tourista. Dia zay no natonga antsika ny hoe ametraka ihany koa ary hojerevana ho faritana eo fa fantatra ihany koa ny anaovana an'izany fa ny tetiandro zay amitana ny village artisanal. Demokrasi itu kembali
Araka ny hitantsika zao dia efa migadina amintsika aketo Mangarivotra Atsimo ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Isaorantsika Zagnahary nanomentsika tombonandro ihany nafahantsika tafavory aketo amin'ity toerana ity anokafana n'ity lalana vaovao izay vita aketo Mangarivotra ity. Miarahaba manokana anandriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ireo delegasion miaraka aminanjy izay tonga mamangatsika aketo Tamatavy indrindra agnatin'ity fokotan'ny Mangarivotra ity. Sady ihany koa nareo vahiny jiaby izay mandalo aketo Tamatavy. Indrindra moa fa antsika tombo tanàna ihany koa tsy adino agnatin'izay. Ka dia atambatry ny fiarabana amintsika jiaby magnano hoe akory ablale! Ia, araka ny efa nambara tamintsika takeo iny dia anokana n'ity lalana vaovao aketo Mangarivotra ity iny ihany. Ka dia karan'izao ny programa agnatin'izany. Voalohany dia izy fandraisam-pitenenana ataony ireto manam-pahefana. Ny voalohany mandray fitenenana amin'izany dia Ramatoa filoha lefitry ny antemeram-pirenena. Manaraka anazy ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara mitohy amin'ny fanokafana ny lalana. Tsy ampianelantsika satria atsika nefa ny tiaregny koragna ataon'ireo olona ventsika ireo. Ka dia mangataka anao Ramatoa filoha lefitry ny antemeram-pirenena andray koragna voalongany. Mbola tsara Tamatavy! Président sasy président! Atao numéro atao vile vert ohatra président Victoire! Ia! Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernementa, andriamatoa vice-président'ny Sénat, sy anareo zay parlement tonga eto, ianareo membren'ny gouvernement jiaby tonga manolotra ny fitokanana ty. Voalohany teninay dia misaotra Zagnahary amin'ny atompon'aratsika jiaby. Misaotra Zagnahary koa antsika nitantana ny dian'ny vahintsika reo, nitantana ny dian'ny ray aman-dreny betsika reo. Tonga soamantsara tanànatsika Tamatavy anatsika bravo Zagnahary! Faharoa manaraka an'izany tsy tonga nitondra tagnam-polo andriamatoa filoha mbola tsy ampy vola ndraika izy miaraka amin'ny membre ny gouvernement. Efa tonga tamintsika teto tamin'ny Valomasta, marina sa tsy marina? Iny anty izy mbola tafaherina amintsika teto noho ny fitiavana lehibe nagnanantsika niatsika bravo président! Eto président dia tiako ny mampafantatra anao fa ny fokotany zay tokanantsika pavety dia fokotany 2152 dia misy fokotany mifamola bodorindro aminazy 2151 agniazy 100% anao tamin'ny fampiadaninana tamin'ny 16 novembre monsieur le président. Amiatsika bravo zalahy! Akokoa zegny e! Ia! Dia fateny manaraka an'izany mankasitraka zay monsieur le président, monsieur le premier ministre tamin'ny nametrahana reo fitokisana tamin'ny gouverneur ny Antsignanana satria nandritra ny efatra taona na gouverneur anazy dia tsisy distrika dimy, ny distrika fito tagnatin'ny faritra Antsignanana indrindra ny tanànan'ny Tamatavy. Amiatsika bravo koa Zamatavy! Ka eto monsieur le président, hitatsika iandro ty, hitatsika isaorana ianao nisafidy ny tanànan'ny Tamatavy tamin'ny fagnanaovana ny conseil des ministres décentralisé voalohany. Bravo hoan'ny président zegny! Dikan'izegny agnaty masony antsika e! Dikan'izegny tiany antsika e! Akorke fitiany vany fitie! Izy koa olo tiantsika mbo tiantsika koa. Amiatsika bravo président! Teta anatin'izay président anisan'ny nagnambarany an'ity pavé
100% ikoragno takeo igny. Ka eko, Monsieur le Président, hitantsika ho an'ny toetrandro Tamatave efa nijinina tagnatin'ny Conseil des ministres ny fanatsarana ny fitadiavana tombotsoa manoloka ny Tamatave. Nikoragno takao moa ny resaka dobo-drano, ny resaka parasiaka, ny resaka olam-potaka mahazo antsika. Taloha tsy lalana tia, taloha lalana tia, gotra-potaka, malaka sady izy tamin'ny fikotran'ny président, vita pave amena bravo président. Président mahazo apporte, ia, ka eko zay Monsieur le Président. Dia faly sy ravoravo zay président nagnoranao amin'ity lalana ty. Ary misy manantena zay efa mbola azo bebe an'izay. Anao ma ikoragna anazy avy efa aozy ny fivolagnana aty hoe atobavy nagnaterana anteny zay matatera matetika Monsieur le Président e. Zay ngamba ny lava zay ny foy fa misy bitsibitsika nataon'ny président Fokontany namany. Nandon-tsare taminay amin'ny masolom-bavamboaka ny tegnako mikasika ny tambo-karamanjareo Monsieur le Président. Efa volana vitsivitsy hono zareo tsy nahazo any raha zegny ka mitodika aminareo ampanetretena imamagena ny Tamatave mbo zahany koa Monsieur le Président. Magnanjegny koa nisy décoration nangatahako taminjareo tamin'ny 2021 efa agny amin'ny chancellerie izy io fa jusqu'à présent mbola tsy niboaka fogna fa mangataka ampanetretena aminao Monsieur le Président mbo hiboaka i décoration ny président Fokontany mahavita azinay reo. Makasitraka tompoko vavy makatella tompoko lay tesaka nenan'ny président lohany akasaka kabary. Isaorantsika ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena nikoragna tamintsika takeo igny efa namoavao sahady ny savalalagna any filohan'ny République-ny Madagasikara zay andray fitenenagna zao. Magnasa anao mpanajagna andray matovy filoha andray mikoragna. Ya toko klasy toko vavy ianareo rehetra zay manatika etony. Mbola tsara akory lahaly Tomasina e. Hatramin'ny marainy zay dia tsy nitsahatra mihitsy mijery ireo olana sy nitondra vaolana mba entina amahana an'ireo olana rehetra zay misy eto Tomasina. Dia tonga eto amin'ity toerana ity indraitsika androany mitokana an'izao lalana 2151 izao. Zay olo izy teo 2152 2152. Misaotra anareo rehetra aloha no mifatokisanareo satria nisany tena tian'ny président makatia ny président ary tena tian'ny président ianareo amin'ity fokontany tia. Zay le tongavako eto mitokana an'izao lalana fotodrafitrasy zao. Tsy ty lalana ty ihany no ho amboaritsika fa hita maso ary nalehanay fa betsaka ny lalana zay simba sy potika eto Tomasina. Ny antony dia avy ny orana ny lalana goudron andalovan'ny camion mavesatra mitatipetana mivoaka ao amin'ny port dia mora potika avokoa. Zay no mahatonga antsika hoe ny zavatra ho atao zany ny akamaroan'ny lalana rehetra zay simba eto Tomasina dia ho atombotsika manomboka amin'ny herinandro ambony ho atao béton armé ary ho amboarina daholo ary ho lalana rehetrarehetra zay simba eto Tomasina. Mety sa tsy mety? Maromaro any izy ireo fa aiza moa Monsieur le Maire mba alazao daholo le lalana amboaritsika eto aloha le hoe aiza seza avy. Anisan'ny lalana amboarina dia Valpinson. Anisany ihany koa ny Cap-Chemin Morarano. Anisany ihany koa mandala ny Camp-Docker iny. Eo amin'ny Saint-Paul mandrapahatongany amin'ny Jovena mivoaka mankany amin'ny aéroport.
Fa zao lazainy monsieur le maire ihany koa tia ny zavatra ho ataontsika ny tena zava-dehibe ho ataontsika. Iny canal de Pangalane iny tena aniriny azo feno fako tsy afaka ampiasaina intsony ankehitriny. Nefa iny ny maha-Tomasina ny Tomasina. Marina sa tsy marina? Noho izany dia amboarintsika diovina tanteraka iny canal de Pangalane iny. Misy olona hatrany amin'ny 1000 na 2000 personnes any amehtsika asa isan'andro manadio an'iny iny canal de Pangalane iny. Mba siro sary tsara monsieur le maire avant après hoe zao izy zao dia ahoana io rehefa vitatsika. Zay ny zavatra voalohany. Fa faharoa araka ny teneniko mikabako teo ihany koa tary amin'ny fitokanana ny birao an'ny fonction publique tary dia tsika rehefa miasa dia miasa aingana. Ary voamaly ihany rehefa nanapa-kevitra tamin'ny filakevitro ministra teto Tomasina hoe mila amboarina indray mba ahafahan'ny lakana mitatitra olona mitatitra entana mifamezivezy amin'iny canal de Pangalane iny dia tsy maintsy atao dragage. Dia manana masinina fanaovana dragage isika ka ny manora izy tamin'ny alina fa tonga dia nianso tany isika hoe nampianso tany hoe atsoviny any manora alefaso aty Tomasina iny fanaovana dragage iny dia androany alina ho tonga eto Tomasina dia rapisy tonga dia tongoka fanaovana zany dragage zany. Mety sa tsy mety? Mbola maromaro miasa ho ataontsika, mbola maromaro miasa ho ataontsika eto Tomasina. Anisan'izany ny fiangonan'ny rano, ny ranon'orana, ny rano maloto. Ireo canal rehetrarehetra andehanan'ny rano tsy maintsy amboarina. Fa zao mila mifampitaisika. Satria efa niteneniko teo hoe ny fakotsika dia metsika amin'ireny anaty sarety ireny. Dia rehefa anaty sarety dia alainy le rano dia arinany anaty canal de Pangalane, arinany anatin'ny rano. Dia lasa tsesina daholo ny canal, tsesina ny canal de Pangalane dia dibo-dranosika eto Tomasina. Ka zay ny mila fifampitaizana hoe ny andraikitra fanatsarana ny tanàna tsy an'ny président, tsy an'ny tompo-tandraikitra irery fa atsika tsirairay avy. Raha tena tiatsika androso Madagasikara mila ny toetsaitsika tsirairay avy koa aloha no vainy. Marina sa tsy marina? Samy manadio ny tandrify anazy ny rehetrarehetra. Dia ny teny moa monsieur le maire ankatran'izany hoe eny monsieur le président apetrao discipline monsieur le maire. Mila diovina tsara ny tanàna, mila mandray andraikitra ny tsirairay avy. Fa za vonona ny anampy any tanànan'ny Tomasina. Zay ny amatonga anahy tonga taty. Tonga taty tamin'ny mars, 8 mars. Dia nilaza tamin'izay hoe ho atao aty ny conseil des ministres ijerevana ny olana avril tsika zao. Tonga eto miaraka amin'ny prime ministre sy ny gouvernement rehetrarehetra mijery ahoana ina daholo ny fomba mba entsika amana ny olana. Be dia be ny lisy tao ny zavatra ho ataontsika hoe reto miaraka amin'ny asa rehetrarehetra tokony ho atao. Efa niresahako tary teo ihany resaka lalana ihany niresahantsika ny hoe le voie rapide mivoaka ny port zay mitatitra entana hoentina ny Antananarivo tsy ampandalovisika eto an-tampon-tanàna satria mampisy accident betsaka ny zaza voitsaka ny tomobily, misy ny olona maty. Tsy maintsy fitaitsika eo anatin'ny fotoana fohy le voie rapide iny. Amin'izay mba tena endrika tsara ny Tomasina ary tsisy tsony ny accident. Mialo amin'ny port mivoaka makany amin'ny RN2. Ny boulevard Ratsimilao efa nilazaiko tary amin'ny kabako tary ihany koa. Efa leotin'ny cyclone tamin'ny 1986. Efa vita ao ny apahany betsaka. Ary hotokanantsika alohan'ny 26 juin amendrika tsara dia tsara ny Tomasina ity iny boulevard Ratsimilao iny. Tsara anie zany ry zareo hoe rehefa mandeha eny ianao vao miditra eto Tomasina ianao zany andeha hoany full point iny any amin'ny RN5 dia tena mamendrika tsara hoe zany ny Tomasina miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Mety sa tsy mety? Miteny monsieur le maire hoe mba ahafahantsika mandrindra tsara zany ny fanariana fako dia tokony amin'ny fanariana fako tsika ny manahy fako tsika tsirairay avy ekena sa tsy ekena. Fa zao zany mba nareo zany mba mampitandrina mba indrindra mandrindra n'izay fanariana fako zay tsy ho arinany anaty canal, tsy ho arinany amin'ny toerana tsy hanariana fako. Fa izaho kosa noho ny fangatahany monsieur le maire hoe mba haneo camion belle lay vaovao tsara reny ozy izy tsy ohatran'ilay teo fa mba atao hafa mihitsy anankidimy. Dia ny fanamby metrika monsieur le maire
ho atao tonga aty zay camion benny zay a afaka andro vitsivitsy fa ny tanàna kosa dia tsy maintsy madio zay ny fanambo monsieur le maire omena camion benny fa ny tanàna tsy maintsy madio fa tsy mety eo mena ny fitaovana ny tanàna mbola alotsy any marina sa tsy marina ary io zavatra io a dia ho jerevako eto matsy misy miteny avy ny orana tojano fa tsy maninona fa hoparana atsika toy ny kabary misy matsy miteny atsika dia ny hoe rehefa mandalo ny président dia madio ny tanàna fa rehefa lasa dia maloto ny tanàna marina sa tsy marina fa le tanàna tokony diovina foana monsieur le maire ka noho izany atao tonga ny camion a dia za moa efa tonga ty any isam-bolana tonga tamin'ny mois de mars tonga mois d'avril dia mbola ho avy a mois de mai satria amin'ny 26 mai 25 mai no hitokana ny mianitsika dia isokatra amin'izay ny miania ho an'ny vahoaka ny tomasina sy ny vahoaka ray manontolo mety sa tsy mety dia hodiovina ihany koa ny tanàna monsieur le maire zay zany fa dia makasitraka atsika rehetrarehetra dia makasitraka magatelina samy tsika tahin'andriamanitra daholo mbola andeha amin'io orana io tsika efa tsy manina meo elo fotsiny fa viavitsika ny lalana fanantenana be ny miarantsika fa iroso amin'ny fanokafana ny lalana arantsika zao